fa efa anambara tamintsika fa iroso amin'ireo tafika masina telo sosina isika fiangonana manomboka io volana jolay io hatrany amin'ny volana aogositra. Ireo no sorotrasa entina amintsika aloha amin'izao fanentanana izao. Hoy ny soratra masina amin'ny Korintiana voalohany toko 7:5-10 manao hoe falozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Dia indramitsika ary tena ho iainantsika koa zany tenin'ny Paoly apôstôly zany raha mitodika amin'ny atrikasa tafika masina isika riavana araka ny sorotrasa izay natolotry ny foibe AFF dia ny 8-3 jolay ho avy izao no isy ny tafika masina iombona ny synode FJKM tarihan'ny AFF foibe any amin'ny faritry Fianarantsoa. Ho antsika dia efa lasa ny taratasy fandoran'ireo mpiantafika hiatrika izany asa izany mpiantafika misa 4. Ny fandahina araka ny fandaminana iombonana avy amin'ny foibe dia 180,000 ariary isan'olona mandritra ny lasa tafika masina 8-13 jolay. Ankoatran'io kosa ny famaritana nataon'ny AFF eto an-toerana ny sakafo an-dalana 40,000 ariary isan'olona. Raha totaly zany dia 220,000 ariary no ilain'ny mpiantafika anankiray hiaraka amin'ny foibe AFF any Fianarantsoa amin'ny datiny 8-13 jolay io. Azony tsara izay taremarika izay 220,000 ariary olona 4 avy eto amintsika no handeha. Fa ny tafika masina faharoa dia any Antsondapartany vonjongo vavolombelona faritry fiaonan'iny zany. FJKM mankazo tsara martura fiaonana 19 hatramin'ny 20 jolay. Ny totaly ny fandaniana amin'izany dia 1,500,000 ariary. Mpiatafika 430 no tadiavina ary ny fandraisana anjarany tsirairay avy tanan'ny tafika masina ho an'ny olona anankiray dia 45,000 ariary. Ny any an-toerana moa no miantoka ny sakafo araka ny taratasy nosoratan'izy ireo. Tsy misy ny fitsaboana ankapobeny sy faobe fa tafika masina mitety varavarana no endrika anatanterahana zany tafika masina zany araka ny lamina avy any an-toerana koa. Dindinika momba an'io riavana ny fiofanana ho an'izay andeha dia ny 9 sy ny 12 jolay. 9 jolay tolakandro, 12 jolay tolakandro, andro alahady sy sabotsy. Ny fara fisoratana anarana ho an'izay andeha dia ny 2 jolay ho avy izao amin'ny sekretera mpandrarany fiangonana. Ny tafika masina fahatelo dia amin'ny FJKM mananjara anjara soa Andramasina 7-10 aogositra. Ny fandaniana amin'izany ho an'ny mpiantafika dia mitotaly 2,600,000 ariary ary ny fandaniana ho an'ny mpiantafika anankiray dia 85,000 ariary. Misy ny tafika masina amin'ny alalan'ny fitsaboana faobe izay ilana fanafody mitotaly 2,400,000 ariary. Ny fiofanana amin'ny kosa dia ny 17 jolay sy ny 2 aogositra. Ny antso dia atao ary ny fara fisoratana anarana dia ny 13 jolay. Ireny daty ireny dia azontsika fantaro amin'ny sekretera mpandrarary avana fa izay anentanana antsika amin'ny ankapobeny dia ny hoe mitady olona anatanteraka ny tafika masina isika fiangonana. Ny fiangonana manontolo no mpiantafika ho an'ny miaraka amin'ny foibe dia efa nisy 4 nan'olon-tena. Ny fiangonana manontolo no mpiantafika mitady 430 amintsika be dia be ireo. Ny tompo anatanteraka ny tafika masina any Anjarasoa Andramasina amin'ny 19 hatramin'ny 20 jolay. Mitady mpiantafika ny fiangonana ny 7-10 aogositra
any amin'ny efjekema mananjara ny fandaniana dia 85,000 ariary isan'olona mitady olona zay ny voalohany ianao zany fa tsy aza mierikerika hoe izy io ianao raha mbola tsy nandeha nanao tafika masina mihitsy ianao dia izao ny fotoana riavana amalinao ny antsony tompo ka anaovanao zava-dehibe zany atao hoe fitoriana filazantsara firotsahana tsehatra mivantana azony sampana atao ny mandefa solotena ary miantoka zay solotenany azonao atao manolo tena koa ny hoe za iantoka ny momba rehetra amin'io andro anaovana trikafitsa tafika masina io azonao ataony hoe za efa misakafo ihany isan'andro ka ny anjara sakafoko isan'andro manomba ireo mandritra ireo atrikasa ireo dia ataoko fandraisana anjara mitafika masina fa indrindra ho an'izay tsy afaka andeha fa mbola afaka mitady vola dia mandraisa anjara toandro havana ny asan'ny tafika masina raha toka mpamboly ianao ka mety hoe mananamby be hoy ny mpamboly vary hoe tratra ny zandrina ny vokatra taona teo aloha dia eritrereto hoe atao inona ary le tratra ny zandriny mba mandraisa anjara malora vary azo atao avokoa zany izay ny hoe misokatra ho an'ny fiangonana rehetra ny tafika masina mila olona ny tompo mila fanohanana ny asa tafika masina amin'ny alalan'ny sakafo amin'ny alalan'ny vola amin'ny alalan'ny fitaovana raha manana fiara fitaterana ianao afaka azaka olona enina amby 30 na hoe manana fiara 8 be zao dia asaiko mitondra ny mpiantafika zany 2 amby 30 any amin'ny 7 hatramin'ny 10 aogositra dia efatra avy zany ianao ny fiara dia efa vita le izy zay ilay hoe miara misalany fiangonana manontolo dia hitantsika zany tsiro ny atao hoe tafika masina ijoroany ny fiangonana amin'ny olona tsiraray avy manolo tena amin'ny fiaramientana fanoratana amin'ity tafika masina ity dia hoy ny tompo hoe vao izy misy raharaha ilan'ny tompo azy zay riavana ny fanentanana ary momba ny fananganana ny voamera ny fitsipika anatiny mampiomana antsika mpandray fanasany tompo zay matsiaro voantso amin'izany ilaina ny fahavononanao iondrika ao anatin'ny soratra masina zay fototry ny fodi-dalàna sy ny fitsipika efjekema ilaina ny fahavononanao hamolaka ny tenanao amantatry ny atao hoe fitsipika iombonana na ny fodi-dalàna sy ny fitsipika efjekema sy ny fitsipika iombonana ny fitsipika anatiny synode apartany mba azontsika mandrafitra izany fitsipika anatiny atia ny fitandremana izany ilaina koa ny fahafoizanao fotoana amin'ny fivoriana matetitetika mba nananao anjara amin'izany hoe fandrafetana ny fitsipika anatiny izany manatsetantsika mpandray fanasany tompo anolo tenany amin'izany riavana aorinan'ny zao fotoana izao fotoanany ankatoky ny fandraisany hovoninahitra Andriamanitra ny fandraisantsika ny tandrify atsika valindreny fanentanana samihafa ireny tonga eo amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora isika hitsangana ny ankizy sy ny tanora anao ny hira efa voalahatra ivavaka isika Jesosy indreto ny ankizy sy ny tanora rehetra eto anivon'ny fiangonana mijoro eo anatrehanao enao no hitarika azy ireo mandrakariva
mba anaraka ny sitraponao ary tario amin'ny alalan'ny fanahy masina zony mahatakatra izay tianao ampitaina amin'izy ireo dia mitenena Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra atolotra ho anareo amin'ity andro an'ity dia ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 2 andininy 7 ny tapany 2 ihany. Samuela voalohany toko 2 andininy 7 tapany 2 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy no mampihetry sy mampisandratra. Amen. Jehovah Andriamanitra no ambarany eto fa mampihetry sy mampisandratra. Andeha ny tantaran'ny Saoly sy Davida mpanjaka no andraisantsika ny fampianarana ao anatin'izany. Saoly mpanjaka dia isan'izay mpanjaka nalaza teo amin'ny zanak'Israely, nahavita niady tamin'ny fahavalo maro samihafa nitondra fandresena ho an'ny zanak'Israely. Fa tamin'ny fotoana anankiray dia nasandratra Andriamanitra indray Davida hisolo an'ny Saoly. I Davida ilay nandresy an'i Goliata tamin'ny vatona tsamitady, ary rehefa nandresy an'i Goliata izy dia isany lasa tiany Saoly sy ny zanany indrindra ny miaramila rehetra teo amin'ny zanak'Israely. Lasa tiany olona be Davida ary nomba azy mandrakariva ihany koa Andriamanitra. Rehefa tonga toy izany Davida dia nanjary nisy fialonana tao amin'ny Saoly. Rehefa midera azy ireo ny vahoaka dia ozy ny vahoaka hoe Saoly nahafaty arivo fa Davida nahafaty alinalina. Dia nanjary tezitra tamin'ny Davida Saoly dia nanenjika sy ny fofony indray mba hazona mamono an'i Davida. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia izany fialonan'ny Saoly zany ny antombo ary ny atezitra mandrakariva tamin'i Davida izy. Fa rehefa ela dia namonjy an'i Davida indray Andriamanitra ary namonany Saoly sy ny taranany rehetra, ary dia i Davida no nisolo an'i Saoly teo amin'ny fiandrianana. Tsy hoe tsy nanana ny maha-izy azy Saoly, tena nanana ny maha-izy azy izy, saingy izao amin'ny fotoana tendren'Andriamanitra dia afindran'Andriamanitra indray izany ho amin'ny Davida, ary dia mpanjaka nalaza sy nahery ihany koa Davida teo amin'ny fanjakana. Dia toy izany mihitsy io Andriamanitra io, izy no mampihetry sy mampisandratra ny olona tsirairay avy. Ho antsika ankizy sy tanora, samy manana izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika isika, samy manana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa ny afatra ho antsika amin'ity an'ity andao eketsika fa Andriamanitra no mampihetry sy mampisandratra antsika. Tsy ho toan'ny Saoly isika ho be fialonana ny namantsika, fa tena ho amin'ny fofeny fitiavana no ankalazantsika n'Andriamanitra, ny amin'izay fahasoavana rehetra raisin'ny namantsika avy amin'Andriamanitra. Dia ho feny fiadanana sy fifaliana isika fa tsy hanana satria rehefa ny fofony ain'i Davida i Saoly dia rehefa taty aoriana dia natahotra indray izy dia lazainy fa Davida indray no ny fofony ainy, na dia tsy te hamono azy aza Davida satria isan'izay novidian'Andriamanitra sy nosoran'Andriamanitra i Saoly. Isika ankizy tanora rehetra, andeha isika anaiky ny fandaminan'Andriamanitra, anaiky isika fa izy Andriamanitra no mampihetry sy mampisandratra antsika. Tsy ho be fialonana fa ho feny fitiavana ny manodidina antsika rehetra. Isaotra n'Andriamanitra ny amin'izay fitondrany sy fandaminany ny fiainantsika. Ho azy Andriamanitra irery ny voninahitra, fa isika ankizy sy tanora kosa anaiky izany fitondran'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay fampafantarinao anay, fa ianao no mampihetry sy mampisandratra anay araka ny sitraponao, ary reny rehetra reny dia anehoanao ny voninahitra eo amin'ny fiainanay. Nampianarinao izahay tsy hiaina ny fialonana fa hankasitraka anao Andriamanitra. Dia tehirizo izahay amin'ny mahambola tanora sy ankizy anay fa tsy mahay mihazona anao. Miaraha aminay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa amin'ny anaranao no angatanay ny vavakay. Amen. Amen.
Ivavaka isika ry Andriamanitra raizany an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao misaotra anao zahay amin'ny nanomezanao nay fotoana ahafahanay makato amin'ny teninao masina ny teninao fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay mangataka amin'ny fanainao masina hiasa amin'izay amaky sy hitory ny afatra avy aminao ary izay vahoakanao dia tsy mba ho mpihaino mpanadino fandray ny afatra amin'ny mahatompo ny fahefananao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hiaraka maky sy hiaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Samuela voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ariana ny vavaka ka nanao hoe ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny tandro voasandratra amin'ny Jehova, ny vavako misokatra amaly ny fahavaloko ka mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka ny Andriamantsika. Aza dia mahery miteny avonavona, ary aoka tsy aloako mivavanareo ny firehariana. Fa Jehova no Andriamanitra ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'olo mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny nona. Ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Jehova no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainatsita ary mampitsangana. Jehova no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka mpandova azy ny sezam-boninahitra. Fa an Jehova ny andro ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masina dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa ampangininy any amin'ny maiziny. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'i Jehova, any an-danitra izy no mampikotrokorana amely azy. Jehova hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voaosiny. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko 10, andininy 120 ka hatramin'ny 120. Ary ho fakanatsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 15, andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, ko raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao ny mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy, sady fantany aho, dia tahaka ny ahafantarany iray aho sy ny ahafantarako ny iray. Ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary reny koa dia tsy maintsy hoetiko ka hiain'ny feoko. Ary ho tonga andiany iray izy,
sady iray ihany ny mpiandry ary zany ny itiavany ray koa satria izaho manolotra ny haiko mba handraisako azy indray tsy misy manaisitra ny haiko amiko fa ny tena mpiany no manolotra azy manana fahefana nolotra azy aho ary manana fahefana aka azy indray zany didy zany dia azoko tamin'ny raiko anisy fisarana indray teo amin'ny jiosy noho izany teny zany ary maro tamindreo no nanao hoe manana demonia izy ka efa verisaina nahoana ny miaino azy ianareo ho kosa ny sasany tsy mba tenyny demoniaka zany moa ny demonia va mahay mampahiratra ny masony jambo ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohany voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanakavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny anjo tamin'ny feo mafy hoe iza ny miendrika hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny asy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy ary ny anankiray tamin'le olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia ansolofony Davida no efa naresaka hanokatra ny boky sy hamany tombo-kase 7 kaseny 7 ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoan'le olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka 7 tsy mahazo 7 dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanakavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ary efa nandray ny boky izy zava-mananaina 4 sy ny loha 420 dia ny ankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany ary ny hira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao ny miendrika aka ny boky sy hamany tombo-kaseny fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny vokim-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ao an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy amen
mbola tonona amintsika fiangonana riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Mandrisy izao fotoana ny toriteny izao mbola anankely amintsika ny fanahy masina hitarika antsika iombona fanompoana eo anivony atao hoe aumônerie na ny fitaizam-panahy amin'ny sehatra samihafa. Alady ny aumônerie anio araka ny fanapahan-kevitra vao noraisina ny volana aprily lasa teo teo anivony mpiandraikitra fobe FJKM ka mandahatra izany ao aoriana ny fetim-pirenena mandrakariva. Na izany aza tsy dia misy ifandraisany loatra fa te hanipika manokana manodidina ny fanadinana riavana. Saotra an'Andriamanitra vita soa ny fanadinana CPE ary fa nivaly zany dia miarahabanareo zandry na dingana iny dingana voalohany teo amin'ny fiainana amin'ny fianaran'iny miarahabany amin'ny fahafahana mampahery rato ka mifanohitra amin'izany ny valim-panadinana nomen'Andriamanitra antsika. Mampahery sahady ireo zandry hiatrika ny fanadinana BBC manomboka rampitso ary dia manome toky antsika ny tompo manao hoe aza mierikerika foana izao no Andriamanitra ao. Mierikeka dia tsy mila mangalatahaka ka visakavana andosy ariana fa tena matoky hoe Andriamanitra miaraka amintsika any ampanalana fanadinana any. Dia miomana koa andray amin'ny fofeny fankasitrana izay mety ho valin'izany fanadinana izany. Zay la hoe tsy dia misy ifandraisana hoy na retanao kinidira fa andeo isika mandritra ity afatr'Andriamanitra ity ifampahery amin'ny asany atao hoe aumônerie. Ny filazantsara araka an'izao toko 10 izay fanovakina tamintsika teo manomboka amin'ny 9/120 hatramin'ny 1/20. Andiny vitsivitsy ao anatin'ny perikopa no raitsika afatsika miara-mientana aorian'izao afatr'Andriamanitra izao ho an'ny asany atao hoe aumônerie FJKM alahady aumônerie nasionaly ity alahady ity. Fa tsara ihany mampatsiahy fa ny filazantsara araka an'izao dia miavaka amin'ireo filazantsara efatra. Anisany mampiavaka azy ny fanoloran'ny tompony tenany amin'ny filazana hoe izaho no. Ny fanoloran-tena 7 ny amin'ny hoe izaho no mofinaina, izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izaho no vavahady, izaho no mpiandry tsara, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay minoana dia maty aza dia ho velona indray. Ary eny amin'ny toko 10 no hoe izaho no voaloboka. Fa eto amin'ity anjara perikopa itsika ity ny filazana hoe izaho no mpiandry tsara. Io mpiandry tsara io no aumônier voalohany. Io mpiandry tsara io no mamela fianarana ho antsika ny amin'izany atao hoe fikarakarana ny olona ivelan'ny fiangonana, mila toana ara-panahy, mila vonjy amin'ny lafiny materialy ary mila fananganana ara-tsaina. Hamerina azy ao ambalan'ny tompo araka ny Jaona toko 10:5-12 mbola jerentsika any amin'ny famaranana izao afatra izao. Jesosy Kristy no mpiandry tsara, tsy hoe mpanome toromarika fotsiny izy tahaka ny mpandroka omby manao hoe à gauche à droite, tsia. Tsy mahay teny malagasy moa ny omby. À gauche, droite, akavia, akavanana. Izay tsy mpanao toromarika tahaka izany fotsiny izy isola mpiandry tsara fa tena mirotsaka an-tsehatra izy ary manompo ireo ondriny. Isika zany ny mpianana ny tondrony ny amin'ny ondry. Izay ilay Jesosy mirotsaka an-tsehatra, milatsaka hanompo ary voalaza eo amin'ny 9:20 manolotra ny ainy, hitondra fanavotana, hitondra famonjena. Ny asan'ny aumônerie riavana dia miditra amin'ny toerana misy fahoriana sy mampanontany tena. Toy ny hoe
maninona ny tonga ty amin'ity fonja ity, maninona ny lasa miaramila satria ny tompo miaramila dia anendrentsika aumônier tompona andraikitra amin'ny fitaizam-panahy. Maninona ny tonga mijery plafond aty amin'ny hôpitaly, ny hôpitaly dia anendrantsika mpitandrina na catéchiste délégué isahana ny ara-panahy ny marary sy ny mpisehatra ny fitsaboana fianakaviany ny marary. Ny fitaizana sy ny fanabeazana toy ny sekoly sy ny toby fanarenana samihafa. Ireny ho antsika evijegemma dia ny rahantsika mpanompon'Andriamanitra mba hitarika sy hitantana ny fitaizam-panahy. Zany hoe ny aumônerie dia tsy inona tsy akory fa asa-panompoana ataon'ny fiangonana ivelany rindrina efatry ny fiangonana hitodiana indrindra amin'ireo mila vonjy. Ianana ny soratra masina tonoon'ny tompo tamin'ny manodidy azy manao hoe tany an-tranomaizina tsy novanginareo, mariary tsy notsaboanareo, nona tsy nomenareo hanina. Izany no asan'ny aumônerie ry havana. Ny Jaona 7:12 Jesosy no miteny hoe izaho no mpiandry tsara. Izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Tena mitodika amin'ny mila vonjy i Jesosy. Izany no ilazana tany am-piandohana hoe ity Jesosy ivavahantsika ity no tompona andraikitra amin'ny fitaizam-panahy na aumônier voalohany. Ary tsy maintsy eritreretin'ny fiangonana izany amin'izao alahady hitodiana amin'ny asany aumônerie evijegemma manerana ny sahany evijegemma izao. No hoe tsara dia hitenenana nandronako hoe ilay tsara mitoetra, ilay mpiandry mahagaga sy mahafinaritra amin'ny fahitsiany. Rehefa hoe tiany lalaka zorana dia io izorana, io andianana. Rehefa hoe ndana miakavy dia miakavy, miakavana dia miakavana, fa tsy hoe ny mpiandry tsara hoe miakavy, miakavanana ndraika. Tsia, mpiandry manana fahitsiany ary afaka miteny Jesosy raha manona ny tenany hoe mpiandry tsara, ilay tsara indrindra amin'ny mpiandry, ilay miavaka, ilay mahasoa, ilay tena ilaina ary ilay mendrim-piderana. Izany dedikany hoe tsara avokoa raha jerena ifotony ny teny hoe mpiandry tsara. Kristy no iorenan'ny asa fitaizam-panahy amin'ireo toby na toby pitsaboana na fonja na toby fanarenana na sekoly. Izy no iorenana, izy ilay mpiandry tsara ary ny fombany amin'ny asa maha-mpiandry tsara azy no fombany tompona andraikitra rehetra any amin'ireny fitaizam-panahy ireny. Any amin'ny fitaizam-panahy ry havana tsy mba misy hoe ity ary fanomezana ho an'ilay tompona andraikitra ny fitaizam-panahy anaty farangisosiny rakim-pisaorana na fanomezana noho ny fitantanana fotoana ny fahoriana. Tsia, tena ianao mihitsy aza no mandoatra ny tenanao ka manole. Misy marary tsy mahavidy fanafody, mitotototo any amin'ny aumônière izy, tsy manana fanafody. Asandray aloha raha matoa mpitandrina nandray matoa aumônier makany amin'ny pharmacie. Itya iantohako fa ameo alohan'ny fanafodiny. Zay vao mitady olona lay tompona andraikitra any amin'ireny hôpitaly ireny mba azahoana manome ny fanafody. Rehefa tena hita fototra hoe tsy manana an'izaniza, tsinotsinona tokoa eo am-pelantanan'ity olona ity. Midona ny fahafatesany amin'ny marary dia manatona ny tompona andraikitra ny fitaizam-panahy ny manamanjoa mila fampaherezana vetrany. Satria any amin'ny faritany izy ohatra tsy avy ho antsony ainganeo ny mpitandrina dia mila fampaherezana vetrany. Zany ny asa mafy izay andreketan'ny aumônerie ry havana. Mbola tsy lavitra n'izany mafimafy izany any amin'ny fonja. Tena any ianao ny hoe miosina miaraka amin'ny areti-koditra samihafa, ny fofona tsy hita ho lazaina intsony manatony ianao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo
ny asan'i Jesosy la mpiandry tsara dia tsy manome toromarika ho amin'ny fahitsiana fotsiny fa mirotsaka an-tsehatra mitondra famonjena sy fanavotana ary zany no hijoroany ny fiangonana amin'ny asany aumônerie manerana ny sahany FJKM izay mitatra sy mihamatotra izy ankehitriny ho antsika ny mety mahazatra antsika amin'ny fianonana ny fandrenesana dia hoe paty manolozana aloha ny isa arivo fa lasa 9 izy teo ka tsy fanomezana paty fotsiny fa tena fanomezana fanolorana fiainana ao amin'ny Kristy fijoroana ho vavolobe ny fitiavan'Andriamanitra any amin'ny fonjy any amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny fitaizana tanora ankizy samihafa toy ny sekoly izany lay asana aumônerie riavana ary ampahafantarina antsika sokafana amintsika mba hanaitra antsika asa tsy morana io ary mila fanohanana mbavaka zany ny antontony alahady tony mila fanohanana amin'ny lafiny rehetra zany ny antony rakitra faefatra mila fanohanana mila olona ianao zany antsony zany anampy ny tompona ndraiky ny fitaizam-panany amin'ny fonja na any amin'ny hopitaly mba hikarakara ny marary manam-pahefana an'olotra ny aiko aho hoy Jesosy manam-pahefana an'olotra azy aho ary manam-pahefana akazindray izany didy zany dia azoko tamin'ny raiko io filazany Jesosy io Jesosy lay mpiandry tsara lay aumônier voalohany dia miteny hoe matoa afaka mirotsaka an-tsehatra hitondra famonjena ho an'ny mila vonjy dia satria fahafahana sy fahefana nomen'Andriamanitra aza maninona ary sika fiangonana no olombitsy no tonga mamanga ny fonja antsoava ataon'ny fitaizam-panahy any amin'ny fonja ny hoe orom-piandry malala ndao mba hampio izay fa misy taona za katekista délégué no mametra tanana amin'ny voafonja mihoatra ny 200 ao anatin'ny adiny firy mila olona ny asa fitaizam-panahy any amin'ny hopitaly dia ny tompona andraikitra amin'ny fitaizam-panahy omban'ireo mpiandry vitsivitsy no miandraikitra ny fitetezana ny marary isam-baravarana izany no antony tony fotoany tondry havana milaza sika hoe tsy manana fahafahana fa Jesosy matony nanana fahafahana nanolotra ny sitrapony ainy mba hitondra famonjena ho antsika mila vonjy dia fahefana sy fahafahana avy amin'Andriamanitra zany ialao ny teny hoe tsy afaka fa nomen'Andriamanitra fahefana ianao fahefana avy amin'ny azonao mametraka ny tananao ho an'ny voafonja ho an'ny marary fa tsy ho an'ny olona tia mpiangonana ihany ny asany aumônerie dia asa ataon'ny fiangonana any ivelan'ny fiangonana ary antsona amin'izany isika fiangonana riavana raha misehatra ny aumônerie isika dia tsaroa fa manompo amin'ny fahefana sy ny fahafahana nomen'Andriamanitra antsika tsy mandeha ho azy zany fa mila fiantorana amin'ilay Andriamanitra tompo ny fahefana rehetra manome ny fahafahana manao antsika fahafahana ara-potoana hirotsahana an-tsehatra amin'ny vatana fahafahana manatsotra tanana ho an'ny asan'ny aumônerie ny fahatelo riavana iantsoromenôtra isika ny Jaona 10:19 dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka ihan'ny feoko ary tonga andiany ray izy sady iray ihany ny mpiandry manana ondry hafa ivelan'ny fiangonana ny tompo andreny feony reny ary tonga andiany ray iray ihany ny mpiandry anisan'izay asa ilofosan'ny fitaizam-panahy na any amin'ny fonja any amin'ny toeram-pitsaboana ny ahafana mamerina ireo olona sitrana satria narary eo anivon'ny fiangonana ananandraikitra eo amin'ny fiangonana ny ahafana mamerina ireo olona voafonja eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ka anompony tsy amin'ny tahotra na amin'ny kenatra ao anatin'ny fiangonana
indraindray tokoa mantsy ny maso ny fiarahamonina rehefa tonga ilay olona nanefa sazy dia ratsy ny maso izy iny anao inona eto iny tonga amin'ny fiarahamonina nivoaka ny fonja ny olona anankiray mietaketaka ny manodidina makemo fa aty am-piangonana ny asany monery any amin'ireny sehatra ivelan'ny fiangonana ireny dia manefy olona ahatonga azy ho mpanompo feno fanampo aty amin'ny fiangonana mitenyny tompo hoe raha miraikiraiky ianareo dia ny vehivavy jangano ialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha miraikiraiky ianareo dia ny gadra afaka no ialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany no asany monery ry havana mitory ny filazantsara mirotsaka antsehatra amin'ny vantana miosina amin'ny olona tao anjorom-bala mba hahatonga azy ireny hiditra eo afovoan'ny fiarahamonina ny fiangonana hiditra eo afovoan'ny fiarahamonina eny rehetreny famaranana dia izao ny fiangonana dia natsanga ny Kristy mba hisolo tena azy ilay tompony fahefana rehetra tsy afaka hiteny hoe tsy manana fahafana anao zao na izao isika ny fahafana dia miainga ny fanapaha-kevitsika afaka venao hanampy ny homonery sady nomena fahefana amin'izany ianao isika fiangonana dia izay no antsoantsika ry havana mitondra afatra any amin'ny hopitaly fahefana avy amin'ny tompo no hitondranao izany mitondra afatra ho an'ny voafonja fahefana avy amin'ny tompo no entinao manambaran'izany mivavaka ho an'ny mpianatra sy ireo tanora sy ankizy tefena sy tezaina mba hajoro eo anivon'ny fiarahamonina fahefana avy amin'ny tompo no azona manatanteraka an'izany asan'ilay mpiandry tsara zany ry havana mba ho toto saintsika kokoa mety hoe tsy any amponjy ianao fa voafatotra ny fahotana samihafa mety hoe tsy niditra hopitaly ianao fa mitondra fanahintainanao amin'ny nofo ankehitriny ho aminao indrindra no nahatongavan'ilay mpiandry tsara nanolotra ny tenany hamonjy ianao izy ary ho antsika fiangonana vahoaka an'Andriamanitra aza matahotra isahana izany asa fanompona amin'ny homonery izany tena ilaina ianao ny fanomezam-pahasoavana namokana nomen'ny tompo anao fahefana izany ny mety ho ny angarany aminao satria manana noho ny rehetra ianao fahafahana anao toando ny asany monery evitsekema mba hitondrana olona ho tafaverina eo amin'ny fiarahamonina raha tsy salama izy rehefa avy nivoaka ny hopitaly hideran'Andriamanitra miverina eo amin'ny fiarahamonina raha voafonjy izy rehefa avy namita sazy hanompo ampifaliana an'Andriamanitra hiverina eo amin'ny fiarahamonina na hijoro eo anivon'ny fiarahamonina rehefa nahavita ny fianarana tany amin'ny fitaizana sy ny tobo samihafa tany amin'ny sekoly hanana fanampo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ry havana malala eno izany antso masina izany ianao no mpiandry antsony ny tompo andimby ny asany ilay aumônier voalohany ianao no mety faharo ianao no mety fahatelo ianao no mety fahazato ianao no mety faharivo fa ianao no tadiavin'ny tompo atolory ny tenanao amin'izay mety ho fahafanao fa fahefana nomen'Andriamanitra antsika fiangonana izany amen. Tompo isaoranay ianao no ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara mitaridalana anay ary mirotsaka antsehatra tokoa ho mpanompo ny ondry rehetra nirotsaka antsehatra ho famonjena anay tsirairay avy ireto tao aminao izahay tompo ho mpiara-miasa aminao hitondra famonjena ho andreo rehetra mila vonjy eo anivon'ny izao tontolo izao sy ny fiarahamonina ametrahanao anay tsy ho eto anivon'ny fiangonana ihany fa ivelan'izao fiangonana izao indrindra koa no anirahanao anay hiasanay amonjenay ireo rehetra mbola mila ny famonjenao tompo tao aminao izahay mba ho fitaovana eo am-pelatananao hijoro ho vavolombelon'ny fahasoavanao eo amin'ny fiainanay mba hitondra famonjena ho an'ny hafa
omenao fahefana sy fahafahana izahay mba azonay mahatanteraka izany. Tompo, tao aminao izahay mba amerina ireo rehetra mila vonjy eo anivon'ny fiarahamonina indrindra eo anivon'ny fiangonana. Tao aminao izahay mba hitaona ireny vahoakanao ireny ho tena ho mpanompo mahatoky anao eo anivon'ny fiangonana, satria izahay fiangonana tokoa no solotenanao hahatanteraka izany asa no maniry izany. Tompo, fanapahan-kevitra avy aminay no andrasanao, azonay mahatanteraka izany asanao izany. Indreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay, vonina ho fitaovana eo am-pelatananao hamonjy ny manodidina anay. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakariva izahay mba azonay mahatsiaro tena ampiasa ny fahafahana sy ny fahefana rehetra omenao anay. Azonay mitondra ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao. Tompo, apetraka eo am-pelatananao ny asan'ny homonery FJKM izay hatrehiny eo anivon'ity nosinay ity. Mafy tokoa ny asa, fantatra izany, kanefa fantatray fahandriamanitra mahery ianao mahay mampandresy anay. Efa omenao ny fahefana sy ny hery rehetra, ny fahafahana rehetra azona mahatanteraka izany. Hiasa ao anatin'ny vahoaka kristiana rehetra eo anivon'ny sahany FJKM ianao mba azon'izy ireo mahatanteraka amin'ny zotom-po sy ny fitiavana ny famonjena ireny mila vonjy ireny. Dia ho fitaovana mahomby tokoa ho mpanarina sy mpamonjy ny fiangonanao. Tompo, mangataka aminao izahay ho an'izay ezaka rehetra hatrehiny ireny mpanomponao no tendrenao ho isan'ny homonie eo anivon'ny fiangonanao ireny. Ampaherezy mandrakariva ary Tompo ny amin'ny asa masina efa niantsonao sy ny fitiananao. Dia ataovy mpanohana azy ireny mandrakariva ihany koa ny kristiana rehetra eo anivon'ny fiangonanao. Mangataka izahay Tompo ho an'ireo rehetra tezaina sy karakaraina eo anivon'ireny homonery ireny. Tsy miafina aminao ny amin'ny tsirairay avy, ianao ilay Andriamanitra mahay mamonjy sy manafaka no angatanay hiasa ka hanafaka azy ireny, satria ianao mihitsy no efa niteny fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mino izahay fa hanafaka azy ireo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mangataka izahay ry Tompo ho an'ny asan'izao fiangonan'izao tanterahanay sy hatrehinay. Tafiany herim-panahy avy aminao izahay azonay mahatanteraka ny asanao eo anivon'ny fiangonanao, indrindra azonay mijoro ho vavolombelonao. Fa fitaovana eo am-pelatananao izahay hahatanteraka ny asanao. Mangataka manokana izahay ho an'ny mpitandrina mianakavy izay mitarika anay ao anatin'ireny asa ireny. Ampaherezy mandrakariva Tompo, tafiany herim-panahy avy aminao, fa indrindra omeo hery sy fahasalamana tario amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azon'ny mahatanteraka ny sitraponao mba hisehoan'ny voninahitrao. Mangataka izahay ry Tompo ho an'ny birao-piangonana sy ny dekônina sy ny loholona rehetra, ny birao sy ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny sampana sy ny samban'asa, ny fikambanana sy ny voamera rehetra. Mpanompo efa novidinao ireny rehetra ireny, ianao no omba sy tahiry azy mandrakariva, azon'ny mahatanteraka ny zara fanompona ny antsonao sy ny fitiananao. Mangataka izahay ho anay fiangonana rehetra ao anatin'izao fotoana izao, ianao no mahita ny fiainanay tsirairay avy, ianao no omba anay hatrany, androtsaka ny fahasoavanao sy ny fitahinao amin'ny fiainanay rehetra. Mangataka manokana izahay Tompo ho an'ireo zanakay rehetra hiatrika ny fanadinana BEPC manomboka ny rahampitso. Fanahy masino, ianao no hiasa, ampahery azy ireo, anolo-tsaina azy, ampatsiaro izay rehetra efa nianarany sy nampianarinao. Tompo, ianao no omba azy ireo mandrakariva, anome hery sy fahasalamana azona miatrika izany. Ny ray aman-dreny rehetra ihany koa Tompo, ianao no hitahiry azy ireo, ampahery mba azona manohana ny zanaka rehetra miatrika fanadinana. Mangataka aminao izahay Tompo ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, miomana ho amin'ny fiatrehana ny synoda lehibe izahay. Fanahy masino, miasa, avaozy ny fiangonanao ary ny fanapahan-kevitra rehetra ho raisinao anatin'izany Tompo mba ho araka ny sitraponao.
ny fanahy masina no hitarika mandrakariva ireo mpizaika rehetra hiatrika izany fotoana izany mba hisehoany ny voninahitra ao Andriamanitra. Mangataka izay ho an'ny firenenay. Isaoranay anao ny fahavitan'ny fetim-pirenena. Isaoranay anao Tompo izay nomba anao ety firenena ity tamin'ny lasa rehetra. Fa ankinina eo am-pelantananao no ho avy manontolo. Hifonanay ny firenenay Tompo. Fa fantatray fa firenena feno faharatsiana, feno fahalovana, indrindra ao anatin'ny fahamaizinana. Ianao no hanazava ity nosinay ity, ary hiasa ao anatinay vahoaka kristiana rehetra mba azonay mitondra fahazavana eto amin'ny nosinay. Hifonanay Tompo ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratonga ny hatrany amin'ny filoham-pirenena, tompon'andraikitra rehetra hatrany amin'ny isam-pokotany. Ianao no hamindra fosy amela heloka azy ireny. Ianao no hanolo-tsaina azy ireny ihany koa amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azono mitarika ity firenena ity hitondra ny famonjena ho an'ny nosinay. Mangataka izahay Tompo ho an'ireo havanay sy namanay rehetra tsy mba afaka miombina aminay amin'izao fanompoam-pivavahanay izao. Ianao no mahita sy mahalala ny tsirairay avy. Ianao no hamangy azy ireny araka ny haben'ny fahasoavanao. Ka izay rehetra tody tsy fahasalamana, ianao no angatahanay hanasitrana sy hamonjy azy ireny. Izay rehetra tojo olana dia ianao no handray an-tanana izany. Izay rehetra tojo sy fahoriana dia ianao no hampahery sy hampitraka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tompo fantatray fa mihaino anay ianao ary mamaly ny vavakay, ka na dia mbola tsy mangataka akory aza ny vavakay dia efa fantatrao izay rehetra tokony ho anay. Angatahanay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Fa amin'ny anaran'i Reriany no angatanay ny vavakay sy ombonanay amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anasaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano izay tonona sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an Jesosy Tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zanakasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mandiana eo ambany fahefan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra,
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.